izao no anontanianao de aoka fa tsy makivy tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra. Ivavaka isika rehetra tonga amity fotoana malalana ity indray zay ry Jesosy io zay anambaranao ny teninao ho anay dia isaoranay nao izany mamindrafo aminay mandrakariva ary tompo no ny fahotana zay nataonay dia sokafy ary ny masim-pananay ahitana ny zava-magaga eo amin'ny asanao amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany amen. Risiko lady malala ho amina rehetrany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny soratra masina voalahatra torina amin'izao alahady voalohany manaraka ny epifania izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fahafito andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko fahafito andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisasaka ny andro firaviravona dia niakatra teo kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe ahoana na izany le ty soratra nefa tsy mba nianatra izy. Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Raha misy olona tanao sitrapony dia alala ny amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Ary izay miteny ho azy dia mitady mivonahitra ny tenany fa izay mitady mivonahitra izay naniraka azy no marina ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Amen. Jesosy nirahan'Andriamanitra ray ho ety ambonin'ny tany dia nanaraka ny sitrapony ray ny tsara mihitsy izy dia tanteraka somatsara izay nataony rehetra. Jesosy anefa dia azadiny fa Andriamanitra sady olombelona izy no Andriamanitra. Dia Jesosy sy ny ray dia iray ihany, zany mitovy ny sitrapony. Ka raha mitokony ho izy dia tsy araky ny eritreritra ny sasany hoe niezaka manaraka ny sitrapony ray izy fa efa ray ihany ny sitrapony ray sy sitrapony Jesosy. Mety manahirana mandeha anazy fa zay moa ny tena marina mba raha soratra masina dia zaraina. Fa izao rehefa isika mbola zazakely no irahany ray aman-dreny na irahany olo-dehibe hoe ndana ataovy zao dia tsisy olana mandeha avy hatrany isika. Rehefa irahany olo-dehibe mandeha. Rehefa manomboka lehibebe isika rehefa manomboka mamaly indraindray hoe za tsy te anao satria mbola anao an'izao mba irana kely ndana am'izay mba matsaka rano dia za mbola ilanao kely ohatra. Ny ndana am'izay ataovy ny devoir dia za mbola hijery tele kely ohatra. Ary rehefa tena lehibe dia ao moa dia tena minimy teny mihitsy ny hoe
tena tsy andro mihitsiny zay anambadinina ialana tao ami'ray aman-dreny satria makaleo anazy le tenenina foana, makaleo anazy le irahana foana. Misy moa de manana fanirina mihitsiny raha mba za zao ny mpanjaka, raha mba za zao ny filoham-pirenena dia zay tiako atao, tsy misy mibaikibaiko ahy. Misy moa de miteny mihitsy mampanela miteny hoe za tsy didina izanizy, zay tiako nataoko fa fiainako ty. Rehefa miteny an'izay isika de ozy izy ny devoly, bravo, tena zay ny tadiaviko ataonao, zay zavatra ratsy be zay. Faly be ny devoly raha vao manana toe-tsaina ohatr'izany tsika hoe zay tiako ihany ny ataoko a, tsisy ny baiko anahako. Jereo tsara fa misy angonana maro am'izao fotoana zao de mikorotana n'izany toe-tsaina izany. Misy olona mandrakariva eo ambonitsika zay mila enona ny iraka nampanaoviny antsika. Jesosy zay faratampony azy, ama olombelona azy izy no ambany noho iray, fa raha manandriamanitra anazy de mitovy izy sy ny ray. De nanaraka mandrakariva ny sitrapony rainy izy a, na de andriamanitra azy, na de mitovy ary ny sitrapony sy ny Jesosy sy ny sitrapony ray a, de narahany mandrakariva izany fa tsy mifanohitra. Maika moa fa isika zay ambanin'andriamanitra mandrakariva, aza mba mieritreritra hoe zay tiako ny ataoko. Toe-tsainy devoly zany, ny aza mandrakariva miaino ny feon'izay maniraka atsika. Fa izany toe-tsaina izany de tena mampandroso, ary zay no mahatonga ny fiangonana maro milama satria manaiky ny tenen'ny lehibe ny mandrakariva izy. Misy ny sasany ary na de efa pastora zao ary no miteny, efa katekista zao no miteny de mbola sahy ihany izy mandà. Fa raha vao manana toe-tsaina isika hoe za ny tompony zavatra rehetra, zany ny patron, zay tiako ny atao, tsy misy fikambanana mandroso. Any ariana any isika lasa filoha-tsampany, mety misy ho lasa pastora, mety misy ho lasa katekista aminareo reo, de aza diny mandrakariva fa misy olona ambonitsika ireny lehibe atsika ireny ajaina mandrakariva mba hatonga atsika andeha amin'ny fahamarinana tahaka an Jesosy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fany masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. De misaotra anao indray zay ry Jesosy noho izany teny mamiavanao izany. Ampio mandrakariva izay tsy anina toe-tsaina manandra-tena tahaka ny devoly, fa anetry tena masina mandrakariva mba andehananay eo amin'ny fahamarinana, de mamindrafo aminay ny fahotana izay vitanay aminaran'i Jesosy. Amen.
Zanganariziona kamiha zavapatonga ny fahazavana voninahitsy Jehovah efa miposaka aminao. Nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. C'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire, et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier.
kely na tera handilay zazakely delay zanakiniratsi toa ilay kely tonano fogomawao yaranolina teto amisika evera ripanuto raisoligu ni famunzela haza farina niyo tidava fanie tatani de mandalu isikiza miaraka mankalahaza tsinge hitananile jeso sy zaza izao noa fatra hoasihoanao voay ny fona soronila tranononao fa tanteraka ny famonjena isikizao miaraka mankalaza tsinge hitananile jeso sy zaza izao noa fatra hoasihoanao voay ny fona soronila tranononao fa tanteraka ny famonjena mievera ny eritrereto raisonigo ny famonjena haza varina manjeny andro lava fa nieto antany de mandalo mievera ny eritrereto raisonigo ny famonjena haza varina manjeny andro lava fa nieto antany de mandalo
raha kotonirina heritsina Ludovic no anarako ansoiny namana mpiaramianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Za koa dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Ny anarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa an'io talenta io ho fanompona, ho fanaovana ny asa tsara, ho fanehoany mpitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka. Worship Jesus, everybody. He is our Lord. He is our Savior. Hallelujah. Worship the Lord.
itiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanahilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Tiny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numery toko 9 andininy 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.